ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Falemirahaba-tsika rehefa kotratra ity talata fa 7 ny volana martsa ity. Ny mofinaina voalahatra ho antsika dia ny filazan-tsaramassina araka ny lioka. Lioka toko 420, lioka toko 420 andiny fa 440 ka hatramin'ny 730. Lioka toko 420 andiny fa 440 ka hatramin'ny 730. Amin'ny anaran'i Jesosy. Ary hoy Jesosy taminy: izao ny teniko izay nolazaiko taminareo, fa mbola teo aminareo aho, fa tsy maintsy ho tanteraka izay rehetra nanorata anahy teo amin'ny lalàn'i Mosesy sy ny mpaminany ariny salama. Dia nanokatra ny sain'ireo izy ahalala ny soratra masina. Ary hoy izy taminy: izany no voasoratra fa Kristy hiaritra ka hitsangana maty amin'ny andro fahatelo, ary mba hotoriana amin'ny anarany ny fibebahana sy ny famelan-keloka amin'ny firenena rehetra manomboka eto Jerosalema. Ary anareo vavolombelona izany, ary indro izao mampitondra ny teny fikasan'ny raiko anareo, fa mitoera eto an-tanàna mandra-panafinana anareo amin'ny hery avy any amin'ny avo. Ary Jesosy nitondra azy hatrany Betania, dia nanandratra ny tanany ka nitsodrano azy. Ary raha mbola nitsodrano azy Jesosy, dia nisaraka taminy ka nakarina ho any an-danitra. Ary izy ireo nitsaoka azy dia niverina ho any Jerosalema sady faly indrindra. Ary teo an-kianjan'ny tempoli isan'andro izy nankalaza an'Andriamanitra. Ray masina manao masinana amin'ny fahamarinana ny teninao no fahamarinana. Amen. Ny andininy fa 720, ary ianareo no vavolombelona izany. Ary ianareo no vavolombelona izany. Vavolombelona inona moa? Zavatra anankiroa no asongadin'ny lioka eto am-pamaranana ity filazantsarany ity, ny hoe vavolombelona ny mpino, vavolombelona ny sika. Vavolombelona inona moa isika? Voalohany indrindra dia amin'ny andininy fa 520 sy 620 dia vavolombelon'ny fahatanterahany fanomeza tokon'Andriamanitra, fahamonjy ny olona izy. Izany hoe vavolombelona isika fa io Jesosy Kristy tompo io dia fahatanterahany teny fampanantenaina ao amin'ny soratra masina, ara-soratra masina izany, mifanaraka tsara amin'ny soratra masina izany, fanaraka tsara amin'izay efa manomeza tokon'Andriamanitra ny asa-pamonjena nataon'i Kristy. Fa ny faharoa dia izao, amin'ny andininy fa 620 indray sy ny 720 dia milaza indray manao hoe Jesosy Kristy tompo izay fahatanteran'ilay fanomeza tokon'Andriamanitra, ilay mpamonjy, ilay zanak'Andriamanitra, ilay niaritra ny fahafatesa ary nitsangana tamin'ny maty, azahoantsika famelan-keloka. Ireo zavatra anankiroa izany mahavavolombelona antsika. Voalohany, ny fahatanteran'ny fanomeza tokon'Andriamanitra, fahamonjy ny olona izy amin'ny fahotana, haniraka Mesia izy. Fa ny faharoa dia izao, efa tonga ilay Mesia, dia tsy iza fa Jesosy izay maty sy nitsangana tamin'ny maty, nazahoantsika famelan-keloka. Dia izay no mahavavolombelona antsika. Rehefa miteny antsika hoe vavolombelona azo, vavolombelona izany zavatra izany, milaza an'izany zavatra izany isika amin'ny fiainantsika isan'andro, satria amin'ny alalantsika no iaina no ampitanana izany mahavavolombelona izany amin'ny mpiarabelona amin'ny fiarahamonina. Raha ohatra ka mikisaka kely ao amin'ny filazantsarakan'i Jaona isika, dia afaka maka ohatra mazava ny amin'ny hoe vavolombelona. Nisy lehilahy anankiray atao hoe Jaona mpanao batisa, ny filazaraky ny Jaona. Dia i Jaona dia nanana mpianatra Jaona. Dia rehefa nandalo Jesosy amin'ny filazaramasina araka ny Jaona toko 1:20 dia nandalo Jesosy. Dia rehefa nandalo Jesosy dia hoy Jaona,
indro ny zanak'ondrin'Andriamanitra izay manaisotra ny fahotany zao tontolo izao. Izy ilay nolazaiko hoe misy lehilahy efa aoriko zay efa tonga eo alohako satria talohako izy, ary dia izy no mpamonjy raha solona ny fanambarana. Dia miverina indray Jauna ny pitsoniny amy 5:30 dia nandeha indray Jauna hotantaran'ny Jauna azy de nanao hoe indro lay zanak'ondrin'Andriamanitra. Ary raha vao nanondro Jauna ny teny hoe indro lay zanak'ondrin'Andriamanitra de nisy tamin'ireo mpianatry Jauna roa lahy, ireo mpianatry Jauna roa lahy reo rehefa nandre hoe indro lay zanak'ondrin'Andriamanitra de nandao any Jauna izy ka nakany am'i Jesosy. Zany hoe mahavavolombelona any Jauna. Jauna de tanana manondro ka manao hoe io lay Jesosy, io lay mpamonjy. De niataka tamin'ny Jauna ireo ataotsika hoe mpianatry Jauna de lasa izy nanaraka an' Jesosy. Revako zava-dehibe le hoe mahavavolombelona. Ny mahavavolombelona antsika pino zany de zao: mitaona ny olona isika anatona an' Jesosy, tanana manondro isika. Tsy mitaona ny olona isika anatona atsika, tsy mitaona ny olona isika ifikitra amitsika, fa mitaona ny olona isika anatona an' Jesosy. Ny fiangonana dia zay no asany, vavolombelona ny fiangonana. Ny mahafiangonana dia izy vavolombelon'i Jesosy, vavolombelon'ny indrasantsika teo hoe fandresen'i Jesosy ny fahafatesana, fitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty, famelan-keloka amin'ny alalan'i Jesosy. Noho zany de zao, ny fiangonana de tanana manondro ihany mba hahatonga ny olona ho ao am' Jesosy. Lay fiangonana zany eto de tahaka an' Jauna mpanao batisa. Isika zany, izasy ianao zany de tahaka an' Jauna mpanao batisa. Mihazakazaka manatona ny fiangonana ny olona, fa tsy le mahafiangonana akory ny zava-dehibe. Na de zava-dehibe ary zany satria misy fiaraha-mivavaka, fianarana soratra masina sy ny tahaka zany, fa izao ny tena zava-dehibe de ny hoe tonga ao am' Jesosy lay olona rehefa tonga ao am' fiangonana. Tanana manondro zany ny fiangonana. Tokony amy fijokona vavolombelontsika zay ataotsika zany mahatonga an'lay olona hanatona an' Jesosy. Mety eo amitsika foana lay olona, mety ho namantsika foana izy hatramin'izay nge tahaka an' Jauna mpanao batisa de nanana namana, nanana mpianatra, ary be de be ny olona mety ho namantsika, volom-pataritsika, mpiray tanindrazana, mpiray fikambanana, fianakaviana, mety tamana eo amitsika eo izy satria tiatsika, satria tia atsika. Fa izao tsy ampiny hoe eo amitsika izy, fa zao raha tiatsika izy de zao entitsika ao am' Jesosy. Tao amitsika hoe indro eny lay zanak'ondrin'Andriamanitra, io le fahatanteran'lay fitiavan'Andriamanitra anao, io le fahatanterahany fitiavan'Andriamanitra an'izao tontolo zao. Tsy mahazo tia teny Jauna, na de fantatry Jauna ary fa zava-dehibe mihitsy ny hoe sarobidy aminy ny mpianany, fa saingy zao tsy nitazomy ho anazy ireto mpianany, fa nataony hoe iry le zanak'ondrin'Andriamanitra de nandeha nakeny ireto mpianany. Iza moa reo mpianandreo raha i Jauna sy André reo. Ary dia mahagaga fa zao rehefa nanatona an' Jesosy reto mpianandreo lahy reto dia niteny hoe aiza ianao no mitoetra, te hiaraka aminao zahay, aiza ianao no mitoetra. Dia ny ampitson'iny de lasy André anankiray tamin'ilay mpianatry Jauna zany, dia nitaona any Simona Petera, zokon'ny André Simona Petera. De niteny André zany tamin'ny Simona rahalahiny hoe efa nahita ny Mesia zahay, hitanay le Mesia. Rahalahiny André Petera, fa i André no nitaona any Petera hoy Jauna hoe i André afarantsaraky ny Jauna zany tsika tsy synoptika akory mavakitsika eto, fa i André zany no nitaona any Petera zokony manao hoe hitanay rangahy le Mesia, andao ianao any, hitanay le izy. Dia tonga ny André teo am' Jesosy be, tonga ny André teo amin'ny Jesosy Simona Petera. Ary raha vao nahita any Simona Petera Jesosy de hoy izy manao hoe ianao no Kefasy. Zany hoe
zava-dehibe le fijoroantsika vavolombelona, tsy hoe fijoroana vavolombelona fotsiny ihany fa tena fitaomana mihitsy hoe tonganao ao am' Jesosy ve le olona olo-batatra ao isan'andro io, tonganao ao am' Jesosy ve le namanao io, tonganao am' Jesosy ve le olona ataotsika hoe akaiky anao io. Ny fitiavana sarobidy indrindra raha mana-namana isika, raha mahana fianakaviana isika, ny sarobidy indrindra izay tokony ataotsika de ny fitaomantsika azy ho ao am' Jesosy. Sarobidy lavitra noho ny volamena, sarobidy lavitra noho ny amin'ny volam-karenany hoe tonga atsika ao am' Jesosy amin'ny fijoroana vavolombelona tenenitsika ny namantsika hoe efa nahita amy Mesia, zany hoe za hitanao zao, za hitanao arapainao hoe salamo zao za hitanao arapainao hoe ohatra zao de zao, za efa niona tamy Jesosy, za efa nandray an' Jesosy, za efa nandray le famelan-keloka, za tia an'Andriamanitra, mba tiako ianao ahita eona amin'Andriamanitra. Satria tsika tsy de sahy loatra manao an'izay satria tratra an'lay ataotsika hoe indrindra am'izao vanim-potoana moderna zao dia na post modernité mihitsy ary moa zao dia ndraindray ohatrany mamindrana de miresaka fivavahana ary ohatrany tsy fanaondra ndray fa ohatrany hoe lasa hoe zany fivavahana zany affaire privé, zavatra manokana zany, zavatra de mampatsiaro lay hirany Fara Ramamonjy lay miverimberina fontsika miresaka ny iny manao hoe itsika nge mpinamana teto hoe de niaraka ny lalao tsika de mifanerasera tokoa nge tsika saingy zao de tsy mba nambaranao ahy mihitsy hoe efa nahita ny Mesia anao, nambaranao tamiko ny asa manitatra kely an'le hirany Fara angambany, nambaranao tamiko ny vokatry ny vokatry ny lalao baolina kitra, nambaranao tamiko ny fiakaran'ny vidin'entana, nambaranao tamiko ny fiakaran'ny vidin-javatra, nambaranao tamiko koa ny zavatra mahasoso mahafinaritra, fa ny mahagaga fa ny tsy nambaranao tamiko mihitsy de zao lay Mesia mpamonjy. Mety hitrango zany dravako malala, vitatsika ny miresaka ny zavatra maro samihafa amin'ny olona akaiky atsika fa tsy vitatsika ny miresaka any Jesosy hoe mpamonjy ange Jesosy, menatra ve isika sa noho ny fiarahamonina zay manao hoe lalàna zany ange tsy firesaka zavatra manokana zany resaka fivavahana zany tsy fanao zany, efa tsy kolotsaina intsony, efa voafetrany lalàntsika, zavatra any am-piangonana ihany zany ny firesaka, tsy firesaka any am-piasany zany, tsy firesaka eny an-dalana zany, be de be ny fiarahamonina tahaka zany. Saingy zao zavatra fantatrao fa tsara ve, zavatra fantatrao fa nahavonjy anao ve, zavatra fantatrao fa fiainana ve zay tokony hozarainao de angina fotsiny. De eto manaova tahaka any André ny taona any Simona Petera. Azao rehefa tonga anao eo am' Jesosy io olona io de zao tsy maintsy manan-kolazana amin'io Jesosy, tsy ianao manan-kolazana aminy fa Jesosy mandrakariva ny manan-kolazana aminy. De hoy Jesosy tamy Petera, ianao ny Kefasy na ianao lay vato, manan-kolazana amin'io namanao tianao io havanao io mpiara-miasa aminao akaiky io, manan-kolazana amin'io Jesosy. Fa ento eo am' Jesosy, ianao mety tsy manan-kolazana hoe tsy hita moa zany fa izao, fa ento eo am' Jesosy izy. Inona no ento eo am' Jesosy? Ampahafantaro azy fa efa nandray famelan-keloka ianao, ampahafantaro azy fa ny fahasoavan'Andriamanitra ny mahatoy izao anao. Zay nge le fijoroana hoe za moa fantatrao fa na de zao aza olo tsotra be na de zao aza fantatrao ny fiainako fa za olona tsotra tsy de fa zao anambarako anao za kristianina de mitaona anao mampafantatra anao fa fahasoavan'Andriamanitra ninoko natoy zao aho de mitaona anao hoe mino mandraisany Jesosy. Fa ny faharoa de rehefa nitohy ny tantara de rehefa nandray any niona tamin'ny Jesosy Petera na Kefasy de nampitsony indray de izao nahita any Filipo indray Jesosy de niteny taminy manao hoe avy ka manaraha. Fa izao nitohy ny tantara ary Filipo dia avy any amin'ny tanànany Betsaida, tanànany André sy Petera, zany hoe tsy inona tsy akory dia lasa tao am'lay tanàna kely zany de lasa noho ny fijoroana vavolombelona de lasa io fa
nandray lasa niona tamin'i Jesoa. De Filipo ndray no nahita ny Natanaela amin'ny John toko veketsika io dia niteny tamin'ny Natanaela manao hoe efa hitanay le nosoratan'ny Mosesy tamin'ny lalàna. Dia hoy zany Filipo manao hoy Natanaela hoe aiza koa mo inona koa mo inona mo no avy any Nazareta, inona mo mba zava-misy zava-tsy ho any Nazareta. Zany hoe Filipo zany rehefa niteny tamin'ny Natanaela hoe hitanay indray le fahatanterahany tenin'Andriamanitra, vavolombelona ndray fa hitanay le fanomezan-toky ilay tenin'Andriamanitra. Dia hoy Filipo tamin'ny Natanaela andeha fotsiny izahay. Vao nahita ny Natanaela indray Jesoa de nanan-kabara taminy de niteny manao hoe io eny indro le tena Israely tsy misy fitaka. Afaka malala zava-dehibe zany ilay mahavavolombelona atsika. Aza atao hoe ampy ny fifankatiavana ao anatin'ny fianakaviana, ny fifankatiavana amy samy mpiray tanindrazana, fifankatiavana samy mpiara-miasa ray vatsy ray aina. Aza atao ampy anao zay. Fa mijorova volombelona. Mijorova volombelona. Fa ny fijokona vavolombelona zay ataotsika de mahatonga ny olona ho afaka. Ho afaka amin'ny zavatra mamatotra azy. Jereo tsara hoe rehefa niteny rehefa niteny Jaona hoe io le zanak'olon'Andriamanitra de niataka zay mihitsy le izy. Lasa nanatona niala tamin'ny Jaona mpanao batisa izy roa lahy dia nandeha nanatona an' Jesoa. Izay ataotsika hoe fiatahana zay fialana am'ilay zao tontolo zao zay de ateraky ny fijoroantsika vavolombelona. Zava-dehibe zany lay fijoroana vavolombelona, lay fitenenana, lay fitaomana, ary zay ny mampianatry Kristy atsika, lay fitaomana. Io soratra masina inotsika isaky ny alahady amin'ny toriteny io zany. Io hira renotsika hira-pivavahana inotsika io zany de mitona atsika ho vavolombelona, mitona atsika handray an' Jesoa sy hitory an' Jesoa, mitona atsika hilaza mba ho tanana manondro hoe avy raiso Jesoa, avy mametrahany fiainanao am' Jesoa. Raha tsy manao zay isika dia tsy mpianatry Kristy. Zava-dehibe ny ataotsika hoe ny fiainatsika ny fiarahamonina andavanandro iny eo. Fa zao ny tsy maintsy ataotsika de zao isika manaiky irahy an' Jesoa. De hoy Jesoa ao amin'ny Lioka zay novakitsika teo manao hoe zao anefa tsy vitatsika zany fa omeny ny tompo atsika ny hery. Andiny verset 12: mitoera eto an-tanàna mandra-panafy anareo ny hery avy any amin'ny avo. Zany hoe io mahavavolombelona io de zao tsy vitatsika ny maha olombelona atsika, tsy vitatsika amin'ny mahampanota atsika, fa omen'Andriamanitra ny fanahiny isika, omen'Andriamanitra ny fanahy masina isika de afaka mijoro vavolombelona, afaka miteny sy manambara. Ny hoe vavolombelona mandrakariva ny andrenesantsika azy de aninivo ny fitsarana. Aninivo ny fitsarana amin'ny alalan'ny vavolombelona no amonjena ny olona anankiray na mahafaka ny olona anankiray, na amin'ny alalan'ny vavolombelona koa no mampigadra na mahafafatotra ny olona anankiray, mahameloka ny olona anankiray. Midika zany de zao amin'ny alalan'io teny ataoko ny vavantsika io nge mahatonga ny olona ho afaky, mahatonga ny olona ho voavonjy. Mety teny kely varavety amin'ny tenin'olombelona mahazatra atsika ity, fa mety teny kely varavety fotsiny de mahavonjy fanahin'olona maro, satria le teny tenenitsika iny nge tsy tenitsika. Mandrakariva nge rehefa miresaka amin'ny olona de matetika dia tratray tsy voatery teny lava le fijoroana vavolombelona, fa ndray tafaresaka amin'ny olona ianao de miteny hoe tsara koa ny resaka taminao tamin'iny. Mety ianao raha mety tsy matadidy le resaka andresahan'le olona akory, tsy matadidy le resaka andresahanao tamin'le olona akory, fa afaka 3 taona 5 taona 10 taona teo ina olona no miteny manao hoe tadidinao le ny resaka andresahanao tamiko, tamin'iny ihany no nandray an' Jesoa. Tadidinao le teninao tamiko tamitsika niarany sakafo iny, tadidinao le teninao tamiko tamitsika sianao tafaraka tany amin'ny fanasany iny, tadidinao le teninao tamiko tamin'ny ohatr'izao iny nanova ny fiainako. Zany hoe mety misy teny kely varavety
satria inteny kely varavety iny kely varavety amintsika olombelona iny fa lay fanahy masina zay miasa ao anatintsika sy miasa ao anatin'le olona de mahatonga fibebahana sy mahatonga fiovana ao anatin'ny olona anankiray. Noho zany aza menatra ny ovavolombelon'ny tompo hoy Paoly. Aza menatra mangatana amin'ny tompo mba ho tsapan'ny olona lay teny mamy zay avoaka eny aminao io-piresahana lay mahavavolombelona. Ary io ange tsy voatery hoe teny eritreretina be de manahoana koa. Fa tahaka ny tenenin'ny André hoe efa nahita Messia zahay, hitanay le Messia. De tahak'izay koa tahaka ny Filipo niteny tamin'ny Natanaela de hitanay le nitenen'ny Mosesy. De tahak'izay koa ianao miteny hoe hitanay le famonjena le avako enganenao ho vavolombelon'ny tompo. Aza menatra ny ho vavolombelon'ny tompo. Am'izao fotoana ny karimy zao de zao miandry be de be ny mpiray tanindrazana aminao, be de be ny namanao. Ianao mahatsiaro fa sambatra zany fiainana miaraka amin'Andriamanitra zany, fantatrao zany, ianao matoa toy izao, matoa tsika rehetra toy izao, matoa tsika rehetra tia vavaka, matoa tsika rehetra tia miangona, matoa tsika rehetra tia ny fahamarinana, tia ny fahatsarana de zao fantatsika fa tsara Andriamanitra de tsy mahazo mangintsika fa manana adidy hijoro vavolombelona, manana adidy hitaona ny hafa ho ao amin'Andriamanitra. Ivavaka ary sika ry havako. Tompo am'saoranao zay fa irahinao vavolombelonao. Vavolombelon'ny fahatanterahan'ny teninao fa marina ianao, mahatanteraka ny fanomeza tokonao ianao. Marina ianao ka namonjy anay tamin'ny alalan'i Jesosy zanakao. Saotra Tompo fa maniraka anay ianao. De vavaka zay Tompo. Tafihery mba ho vavolombelonao. Azo ataonao menatra ny filazantsara. Tafihery mba ahataona ny hafa handray famelan-keloka, handray fiainana ao aminao. Tafihery zay Tompo mba ahataona ny mpiarabelona aminay handray anao Jesosy zahay fiainana. Fantatray Tompo fa very zay rehetra lavitra anao ary zay ny fiasana, zay ny tanana manondro mba handraisan'ny olona anao. De mampahirezana ay Tompo mba ho vavolombelonao zahay. Zavelanao ho mora kivy, zavelanao ho reraka fa ho meherim-panahy ary arotsay aminay ny fitahina zay efa nampanantenainao, tsy ho drano nampanantenainao, ny fiarovanao mba hahatonga anay ho tanana manondro handraisan'ny olona manodidina anay, ny namanay, ny mpiarabelona aminay anao Jesosy. Da iny tontolo andronay anio Jesosy taovy tontolo andro feno fifaliana, taovy tontolo andro hiavanana amin'ny mpiarabelona aminay, taovy tontolo andro hatsapanay fahasoavana, ataovy tontolo andro fandresenao anay, taovy mahavokatra ny asan'ny tananay ary arovy amin'ny fakapanahy zahay. Misaotra Jesosy.